Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mahazo manao pataloha ve ny vehivavy kristianina? Izay no fanontaniana ho izahantsika valiana amin'ity vidéo manaraka ity. Fanontaniana izay napetratsika tato amin'ny pejy marika 16-15. Ny tenin'Andriamanitra ny Deutéronome toko 4:25 moravana no nahatonga io adihevitra be mahakasika ny vehivavy sy ny pataloha io. Misy teo tenin'Andriamanitra manao aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy fa fahavetavetana eo mason'i Jehovahandriamanitra ao izay rehetra manao izany. Misy an'ireto zavatra telo reto izay tiako hoenarantsika amin'ity anio ity. Ny voalohany dia ny hoe ny andalatsoratra masina rehetra ao amin'ny Baiboly izay miresaka fomba mampanao dia tsy azo arahana ara-baky teny fa ara-potok-hevitra. Izany hoe ny fomba mampanao tsy inona dia miovaova. Hafa ny fomban'ny Israely, hafa ny fomban'ny Malagasy, ary hafa ihany koa ny fomban'ny vazaha. Samy manana ny fombafombany. Fa ilay fotok-hevitra no tsy maintsy jerevana. Hoe inona no nahatonga izany fomba izany napetraka dia ilay fotok-hevitra no raisina. Fa tsy arahana ara-baky teny ilay fomba izay zavatra voasoratra anatin'ny Baiboly. Mety misy ihany olona hitsipaka an'izany fampianarana izany kilaza manao hoe izay voasoratra dia voasoratra fa tsisy an'izany hoe contextualisation. Satria manko hoe tsisy an'izany hoe jerevana ny contexte amin'izao fotoana izao sy ny tamin'izany fotoana izany fa tsy azo ovana izay ao anatin'ny Baiboly. Tsy marina izany dravana. Satria tsika izao raha tsy handeha lavitra fa eo amin'ny Deutéronome toko 4:20 izay niraisitsika ihany dia jereo fotsiny eo ambanimbany eo ny 2:20 fa misy resaka manao hoe asio somotra viavy ny zorony 4 amin'ny lambanao izay hitafianao. Lalàna natao an'ny Israely mihitsy izany hoe tokony asiana kirofarofany ny somotra viavy le frange ny zorony rehetrarehetra 4 amin'ny lamba izay hitafiana. Misy manao an'izany fe amin'izao mbola manao an'izany fe tsika na dia voasoratra anatin'ny Baiboly izay le fomba fitafiny zareo tamin'izany fotoana fa tsy fomba fitafin'ny Malagasy tsy inona tsy fomba fitafy amin'izao fotoana izao tsony izany. Na dia nao mafisina ary izany any amin'ny Nomery toko 10:7 manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely asivo asiany somotra viavy ny sisiny fitafiany hatramin'ny taranany faramandimby ary eo ka asiany kofemanga eo amin'ny somotra viaviny. Izany hoe nasiana nanao an'izany mihitsy ny zanak'Israely amin'ny akanjo anaovany. Ary natao amin'ny taranaka faramandimby mihitsy izany voasoratra anatin'ny Baiboly izany fa tsy no atao arahantsika satria tsy fombantsika koa izany. Raha voaresaka fomba mampanao izany dia ilay fotok-hevitra ny jerevana hoe inona moa izany fotok-hevitra, inona nahatonga an'Andriamanitra nametraka an'izany. Tsotra kely. Izany fotok-hevitra izany sao dia ny hoe tian'Andriamanitra hisy marika izany, hisy fihavahana ny hoe ireto amin'ny fitafiana dia hita manao hoe ireto zanak'Israely, ireto jentilisa. Raha raisina amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izany dia ny hoe tian'Andriamanitra hita izany amin'ny hoe rehefa miseho ianao amin'ny fitafianao dia hita ny mahazanak'Andriamanitra anao, hanavahana anao amin'ny jentilisa. Zay fotsiny ilay izy. Fa tsy hoe ndeha tsika hanjaitra ny akanjotsika dia asiantsika somotra viavy mangamanga kely daholo ny akanjotsika rehetrarehetra. Taddio izay izay ny voalohany. Ny zavatra faharoa izay tsara ho fantatsika dia ny hoe raha io Deutéronome toko 4:25 izay mampisy adihevitra be io no resahana dia tsy resaka pataloha izany io fa ilay fomba fitafy amin'ny ankapobeny mihitsy no resahana eo. Tsy pataloha mihitsy ny tao-tsain'ny Mosesy satria ny pataloha izany raha tamin'izany fotoana izany tsy mbola nisy akory. Fa tena ilay fomba fitafy amin'ny ankapobeny mihitsy io satria nahoana? Ny Kananita izay tompon'ny tany honenan'ny zanak'Israely mantsy dia olona jentilisa ary ireo Kananita ireo dia nanana fomba hafahafa. Izany hoe ny lehilahy sy ny vehivavy tao dia tsy misy fanavahana mihitsy ny fomba fitafiny. Ary vokatra izay tsy fisian'ny fanavahana tamin'ny fomba fitafiny zareo izay dia nirona be dia be tamin'ny resaka homosexualité, ny fiarahamonina tao amin'io Kananita io. Rehefa miresaka tsika n'Andriamanitra izay nitompony izy ireo dia Andriamanita Bala, Andriamanibavy Asera dia tena misy ifandraisany be dia be amin'ny resaka homosexualité sy ny lesbianisme ireo Bala sy Asera ireo. Rehefa ataony fanadihadiana mbola vidéo hafa koa no resahantsika ny amin'izany. Fa nametraka ny lalàna io Mosesy mba hahatonga ny zanak'Israely hoe alao hiavaka tsara ny lehilahy dia hiavaka tsara ny vehivavy fa rehefa mifangaro eo dia mirona kokoa mankany amin'ny resaka homosexualité nareo ny hafarany. Aza manaiky ho influencen'ilay fiarahamoniny Kananita fa tsy maintsy napetraka izany hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ny tena zavatra hoe mivaingana azy tsoahana amin'io zao dia ilay resaka travesti, izany hoe lehilahy nefa miakanjo tahaka ny vehivavy, manao akanjona vehivavy mihitsy.
ary tsy voatery hoe pataloha fotsiny resaka amin'izany fa tena na zipo na resaka lobaka na satroka na poketra dia ao anatin'izany daholo dia ohatr'izay koa ny vehivavy hoe vehivavy ianao nefa dia akanjon-dehilahy daholo mihitsy ny anaovanao ary tsy resaka pataloha fotsiny koa zany fa na ny lobaka na inona dia tafiditra anatin'izany daholo dia izay zavatra izay no hoe fahavitavetana natria an'Andriamanitra hoe ianao vehivavy nefany tena misabie ohatra ny lehilahy ianao na hoe ianao lehilahy nefany tena misabie ohatra ny vehivavy ianao satria raha manao an'izay ianao dia mirona makany amin'ny resaka homosexualité ianao afarany ary izay zavatra izay nahatonga izy lalàna napetraka Andriamanitra dia izay foto-kevitra izay no tokony raisintsika fa tsy hametraka tsika hoe pataloha ny resaka eto tadio tsara fa raha vao miresaka zany tsika hoe Deutéronome 22:5 dia izao ny dikany hoe tsy raha hoe tena raha misy lobaka zany hoe lobaka natao an'ny lehilahy dia tsy tokony hanaovan'ny vehivavy na misy hoe t-shirt natao an'ny lehilahy dia tsy tokony hanaovan'ny vehivavy dia tahaka izany koa raha misy lobaka izay tena hoe natao ana lehilahy dia tsy tokony hanaovan'ny vehivavy ilay izy dia ohatr'izay koa hoe raha misy pataloha izay natao ana lehilahy tsy tokony hanaovan'ny vehivavy ilay izy ka raha misy pataloha izay natao an'ny vehivavy dia tsy tokony hanaovan'ny lehilahy ilay izy zay no zavatra tiana ambara eto fa tsy resaka hoe tsy mahazo manao pataloha ny vehivavy ary zany zavatra zany dravana ny tokony hodiniantsika tsara rehefa manitra soatra masintsika izao ny zavatra fahatelo farany izay tiano resahana amintsika dia ny hoe aza mifampitsara raha ohatra ka resy lahatra ianao ny amin'ny hoe za tsy hanao pataloha noho ny amin'ny tompo dia izao aza manao ary tazomy ny conviction anao kanefa ny aza manamavo na manambany ny hafa ho tsy masina na mihevitra ny tenanao masina kokoa satria ianao tsy mipataloha fa tsy amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra ary tahaka izany koa ho anao izay tsy manao izay manao pataloha resy lahatra ianao ny amin'ny hoe tsisy idiran'izany mihitsy fa afaka manao pataloha tsara satria pataloha natao an'ny vehivavy ity nanovako ity fa tsy pataloha natao an'ny lehilahy amin'izay fotoana izay dia izao aza mitsara ihany koa ireo le olona izay tsy resy lahatra ny amin'izany ary izao koa rehefa tonga ianao amina toerana anankiray ka misy fiarahamonina na misy vondron'olona izay tsy mahazaka le fanaovana pataloha ohatra ny fifoazana dia amin'izay fotoana izay dia aza manao pataloha ianao raha mbola tsy zakan'le fiarahamonina misy ianao le izy aza manao pataloha ianao rehefa miaraka amin'izareo fa any ambadika any ianao no manao amin'izay fotoana izay mba tsy hahatonga fatafitohinana izay fotsiny no antony mba tsy hahatonga fatafitohinana eo anatrehan'ireo olona reo tsy resaka be deaibe any androany amin'ny hoe nididin'le pataloha hoe mifintsifintsy izany fa mbola resaka hafa koa manko izany fa so koa manko tsy mieritrehitra hoe mahazo mipataloha dia le mipataloha manara-batana sy rovodrovitra be ireny no eritreretintsika anaovana fa mbola hafa indreny amin'ny hoe ny fomba fitafy kristiana mbola video hafa koa ny amin'izay fa androany dia te hiresaka fotsiny aloha amin'ny hoe mahazo mipataloha ve ny vehivavy tena mahazo mipataloha tompoko ny vehivavy raha tena pataloha natao an'ny vehivavy no anaovany fa raha pataloha natao an'ny lehilahy no anaovany dia izay no voarara amin'ny Deutéronome 4:25 satria manana tendance mirona makany amin'ny lesbianisme izy raha ohatra ka pataloha an-dehilahy no anaovany dia tahaka izany koa ny lehilahy fa tsy ny vehivavy ihany ny voateny eo fa ny lehilahy koa izy dia aza manao fitafim-behivavy satria rehefa manao fitafim-behivavy koa ny lehilahy dia mirona makany amin'ny homosexualité izy ary izay zavatra izay no tsy tian'Andriamanitra ka natonga an'Andriamanitra temana hoe aoka hiavaka tsara ny fitafin'ny lehilahy sy ny fitafin'ny vehivavy dia raha nasaonao izay vidéo izay dia zarao ary asio j'aime ihany koa ny pejy marque 16-15 azonao ireo fampianarana samihafa amin'io avy dia samy tain'Andriamanitra